Manamafy ny famerenana ny ara-dalàna ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Araka ny fanazavana nentiny dia lasa misy manararaotra ny fahasairanany malagasy ary mihabetsaka loatra ny fitsabahana amin'ny raharaha malagasy. Misy ihany koa ny mamily mihitsy ny tokony ho lalana izoran'ny Madagasikara. Nefa samy vonina avokoa ny voaka malagasy rehetra na ireo candidat ireo fitina na ekidy tamin'ny fahaefatra-polo volana Jolay lasa teo hoe hanao fifidianana dia filoham-pirenena samy efa vonina avokoa kandro sy tampoka teo dia vahiny aminazy hoe dia atao fifidianana fa tsy omenay fa matsimbola tampoka teo dia niposa ny ohatra hoe tsy maintsy esorina tsy maintsy esorina tsy maintsy atao zao dia tampoka teo koa mety nao azy io ny tetikafy anerena sasany tsy andoronana ary indrindrindra ny fampiravana matetika eto Madagasikara mba ilazana fa mitona afatra tena aza manody maza voaka malagasy moravo-tanana ary indrindrindrindra tsy malakafitsy fa satria sady ny voaka malagasy maro anisana tsy makasitaka ny adianaverany mampitahotra. Noho ny tsy fananana foto-kevitra mazava ary mbola tsy fisian'ny fitondrana vaoafin-bahoaka hoy izy no fototry ny olana izay misy amin'izao fotoana izao. Heverin'ny Marc Ravalomanana araka ny fanambarana izay nataony tao anatin'ny fidirana mivantana nataony tetsy amin'ny Magrobeoririka fa ilaina ny fametrahana demokrasia mamela ny olom-pirenena hisafidy malalaka. Mitaky ny anatotosana fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany sy faharoa mialohan'ny faran'ny volana Novambra 2024 ny avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena. Io no anisan'ny songadina tao anatin'ny fanambarana izay nataon'ny mpanelanelana vahiny avy amin'ny SADC izay nitarihana Andriamatoa Joachim Chissano ary ny avy amin'ny vondrona Afrikanina izay nitarihana Andriamatoa Ramtane Lamamra. Nandritra ny fionana ny arahan'ny JICM sy ny senita ny maraina teo no fantatra fa hamoaka tety androm-pifidianana vaovao afaka fotoana foana eo anivon'ny Voamera mahaleo tena misana amin'ny fifidianana. Nosiritan'ny lehibe ny fanelanelana ny SADC ihany koa fa mivondrona iraisam-pirenena dia vonina nohana ny senita. Saingy miankina tanteraka amin'ny lisitra vaovao ny kandida ho filoham-pirenena izay avoaka ny fitsarana manokana misana amin'ny fifidianana izay vao norafetina ny lalàna vaovao mifehy azy izany. Nous avons eu des entretiens avec la CENIT. La CENIT va bientôt fixer les dates après d'avoir terminé les consultations qu'ils font avec les Nations Unies, surtout au niveau du siège des Nations Unies. Mais les dates qu'ils vont fixer vise à tenir les élections, c'est-à-dire le deuxième tour jusqu'à la fin du mois de novembre. Et donc c'est une bonne chose. La communauté internationale va maintenant continuer à faire des efforts pour venir en appui à la CENIT, mais tout cela va dépendre, cet appui va dépendre de ce qui va venir de la nouvelle liste électorale, de la nouvelle liste des candidats qui va être arrêté par la nouvelle cour spéciale qui est en train d'être créée par la loi qui vient d'être promulguée hier par le président de la transition. Nambaran'Andriamatoa Joachim Chissano ihany koa fa na ny filohan'ny tetezamita omaly na ny filohan'ny senita dia samy nampiseho fahavononana anatotosana fifidianana amin'ity taona ity. Ary ny filohan'ny tetezamita manokana hoy izy dia nilaza omaly nandritra ny fionana taminy fa hanao ny fomba rehetra hatateraka ny fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny faran'ny taona.
Anisan'ny nametrahan'ny mpanao gazety fanontaniana mpanelanelana iraisam-pirenena ihany koa ny mikasika amin'ny fehim-potoana hatramin'ny 20 jolay izay napetraky ny JICAM fa tokony hanatanterahana ireo teboka telo ao anatin'ny drafitra izay natolony ary momba ny sazy. Momba io dia nilaza ny komisaira amin'ny vondrona afrikanina Andriamatora amin'ny tamin'ny Lamamra fa tsy mbola any amin'ny fanasaziana fa amin'ny tombontsoa amin'ny malagasy ny jeren'ny vondrona iraisam-pirenena. No mariany koa fa efa dingana goavana amin'ny fanamboarana ny CES. L'événement que constitue l'adoption, la promulgation de la loi portant réforme, restructuration de la Cour électorale spéciale est un événement très important qui est de nature à déclencher une dynamique qui permettrait à l'ensemble des idées qui ont été échangées et dont l'aide-mémoire ne fait que synthétiser, que cette dynamique devrait pouvoir se déclencher à la faveur de ce premier point qui est extrêmement important, le point de la réforme de la Cour électorale spéciale. Ny fanambarana CES izay nambarany fa hatongavana amin'ny fanontsinana ny lisitry ny kandida no sady ahafahana mamerina amin'ny fitokisana amin'ny fitsarana manokana amin'ny sahana amin'ny fifidianana ary hitarika amin'ny fanekena ny voka-pifidianana vokany. Tsy miova ny toeran'ny vondrona iraisam-pirenena manoloana amin'ny famahanana ny krizy eto Madagasikara. Araka ny fanazavana nentin'Andriamatora Joaquim Chissano, filoha mozambikanina teo aloha sady mpitarika amin'ny fanelanelana ny SADC teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato androany. Raha ny fanazavana nentiny dia mbola mitazona ny tokony hanatanterahana ireo teboka fito izay natolotry ny JICAM entina hanesorana ny sakana amin'ny firosoana ny fifidianana amin'ny vondrona iraisam-pirenena. Nosoritany fa raha ny enimizy ireo dia misy ny dingana izay efa vita ao anatin'izany ny fametrahana ny CES vaovao. Kanefa nanamafy izy fa tsy maintsy tokony tanterahan'ny CES ny famoahana ny lisitra vaovaon'ny kandida hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Nambara ny famanaiky izany ny filohan'ny TT Zamita Andry Rajoelina. Elle est d'accord, mais il faut que les 7 points soient appliqués. Il ne suffit pas d'être d'accord. Et ce n'est pas seulement le président. Moi, je suis sûr que le président va suivre et va tenir sa parole, etc. Je suis sûr de ça, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut que la Cour nous présente une liste des candidats révisés en conformité avec la loi. Mikasika ny fehim-potoana raika amin'ny 30 Jolay izay napetraky ny JICAM sy ny SAZY dia nilaza Andriamatora Joaquim Chissano fa ny nahatongavany androany raika amin'ny 30 Jolay dia hijery ny zava-bita sy tsy mbola notanterahana. Ary nambarany fa tsy tokony hazakazahana amin'ny fanomezana SAZY ary tsy sitraky ny vondrona iraisam-pirenena ny hanomezana SAZY fa ampiarina nefa izany raha ilaina. Saingy io tsy midika fa miova amin'ny hevo ny vondrona iraisam-pirenena. Il ne faut pas nous précipiter parce que ce n'est pas ça ne me plaît pas d'imposer des questions, d'imposer des sanctions. Ça ne plaît pas à la communauté internationale, ça ne plaît pas à la médiation, à la SADC, d'imposer des sanctions. Mais on va imposer les sanctions s'il le faut. Donc aujourd'hui, nous sommes venus ici pour voir justement les 31 qui arrivent-ils. Si nous sommes satisfaits, on peut envisager d'autres délais pour l'imposition des sanctions. Et ça ne va pas signifier un changement de position, mais ce sera l'appui d'un bon accomplissement. Mikasika ny fanatanterahana amin'ny fifidianana dia nambaran'Andriamatora Joaquim Chissano fa miankina amin'ny fanatanterahana sosikevitra naroso ny malagasy ny mety hanohana ny vondrona iraisam-pirenena na tsy ny fifidianana. Marihana fa hitohy hatramin'ny zoma 2 aogositra ho avy izao ny fitsidiana izay tanterahan'ny délégation avy amin'ny SADC izay tarihan'ny filoha mozambikanina teo aloha Andriamatora Joaquim Chissano. Fitsidiana izay ifantoka amin'ny fanaovana tombanezaka taoriana mohan'ny JICAM ny drafitra misy teboka 7 lehibe.
tokony hijanona eo amin'ny fanelanelanana hitondra amin'ny famanana krizy eto Madagasikara ary tsy tokony andrangaranga fampitahorana amin'ny fampiarana sazy ireo mpanelanelana avy amin'ny SADC tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny nambarany Florent Rakotoarso ministry ny atitany. Dia tonga ireo vahiny ireo zany hitady vahaolana ka amiko aminay ato ministère de l'Intérieur ny atao hoe médiateur zany na nitady vahaolana mpanelanelana dia tsy kobay hoentina hikapohana zany no arangaranga fa everiko fa dia mba tokony mianatra faindrentsika malagasy ihany koa zareo zany hoe mitady marimatra iraisana mitady vahaolana izay ny fieritreretanay azy zany fa tsy dia hoe ny fanasaziana loatra. Manaraka ny tondrozotra izay efa navadika ho lalana velona eto amin'ny firenena ny fandrafetana ilay volavolan-dalàna momba ny fanovana mpiambina eo anivon'ny CES na ny fitsarana manokana misahana amin'ny fifidianana araka namafisiny ty ministry Tehatrany raha nitondra faneo-kevitra mikasika amin'ny fisalasalany ny mpanao politika sasany momba ity volavolan-dalàna ity izy izay efa nolaniny andrim-panjakana mpalaolalana roa rahateo moa nambarany fa natao amirenana ny fatokisan'ny vahoaka ny CES ny antony nanovana ireo mpikambana eo anivon'ny CES ary verina fa tsy misy ifandraisany amin'ny sy fahaiza-miasa ireo mpikambana eo anivon'ny zarafitra izany ity fanapahan-kevitra ity. Ny komity mpanara-maso ny fanatanterahana ny sordalana na ny CSC no anisan'ny niona tamin'ny délégation avy amin'ny SADC izay nitarihana Andriamatoa Joachim Chisanona maraina teo teny amin'ny hôtel Colbert Antaninarenina. Araka ny taritra nataon'ny Dr Perry Rasolondraibe tomba nezaka ny zava-bita indrindra tamin'ny fampiarana amin'ny tepoka izay voalaza tao amin'ny drafitra narosony Chicam no niresahan'ny rotonta tao anatin'ny dinika. Ka anisan'ny nampitain'ny CSC tao anatin'izany ny fomba nentina tamin'ny famolavolana ny fandaniana ny lalàna manitsy ny fitsarana manokana sahana ny fifidianana. Nosiritan'ny CSC tao anatin'izany fa efa nilanian'ny parlementaroa lalàna io ary miandro fankatoavana avy amin'ny fitsarana momba ny lalam-pandrinana. Anisan'ny nanontanian'ny CSC tamin'ny mpanelanelan'ny SADC ihany koa momba ny fampiarana ny drafitra narosony Chicam. Araka ny valiteny eto mpanelanelana dia anisan'ny resahan'izy ireo amin'ny front de tezamita ny momba izay. Ny fanatanterahana amin'ny fifidianana amin'ny taona 2024 tsy nitanjona iraisan'ny CSC sy ny mpanelanelan'ny SADC araka ny taditra trano. Mariana fa efa tonga eto Madagasikara Andriamatoa raha tamin'ny Lamamra, komisera amin'ny vondrona afrikanina, tsy nisy ny fanambarana nataony teo am-pandongavana fanambaran'ny mpanelanelan'ny iraisam-pirenena fa raha mpiso dia izy ny taditra izay ataon'izy ireo amin'ny mpanao gazety. Nolanin'ny Maronisa tamin'ny parlementaire 7 tonga mivory ny volavolan-dalàna laharana fahotra 13 tsipika 13 tamin'ny 4 Jolay 2024. Manova sy mameno ny fepetra sasasasany eo amin'ny lalàna laharana faharoa 12 tsipika 4 ananganana ny fitsarana manokana mombana fifidianana eo anivon'ny HCC. Ny parlementaire avy amin'ny antoko TGV no anisan'ny nandany ity volavolan-dalàna ity. Tamin'ny namoakany ny listany raiky amby efapolo candidat iny ny CES dia betsaka nanakina, betsaka no miteny hoe mitongilana any amin'ny fitondrana io, betsaka no miteny hoe tsy atokisana raha ireo CES zao no hiteny ny voka-pifidiananay na eo amin'ny fifidianana filoham-pirenena izy io na solombavam-bahoaka. Dia izay zany natonga ny gouvernementa nanao an'iny tolo-dalàna iny izay isorana an'Andriamanitra moa fa lany soma tsara ilay izy ary isorana koa amin'ny firaisankinan'ny MCT izay efa nisy hatramin'izay dia hita zany zao fa tena iraisam-pirenena satria raha ny feuille de route nanao sonian'ny tondrozotra ireo no nanisy fanakianana anisan'izany nanisy fanakianana dia ireo nefany dia solo-tena ao anatin'ilay izy. Ny tsipaka amin'ny fandaniana ity lalàna ity kosa ny avy amin'ny ankolafy ravalomanana. Ho an'ity ankolafy ity dia tokony tazoma mikambana teo aloha fa ny filohan'ny CES ny tokony nasipany vana. Ny ankolafy ravalomanana zany rehefa nijery tsara ny volavolan-dalàna tonga aty ny tena manahirana ny anay zany anatin'izy ity dia le fanesorana ny membre CES teo taloha izay tsy azo fidina. Nefa zay ihany ohatrany mampisy olana eto amin'ny malagasy hoe manilika ny sasany dia ohatrany ampiadina zany zahay parlementaire hiady amin'ny magistrat. Ny anay zany hoe esory teo fa rehefa anjara magistrat malagasy zay farany ambony koa reo izy no safidy hoe zao no ataonay fa le manilika zany no tsy mety. Dia ao anatin'izay koa ampidirana resaka politika zay zany ohatrany manana iaho hoe
tokony fitsarana tena mahaleo tena manokana anjara magistrat malagasy samy magistrat manana ny conscience tsara izy zay no mitsara azy fa ny olana ane teo hitako fahazoana tsara dia le président ny ACC tonga dia natao président CSN. Anisany zava-baovao anatin'ity lalany ny hanovana ho 20 mpikambana ao anatin'ny fitsarana manokana amin'ny sahanan'ny fifidianana izay 7 teo aloha. Tsy natao filohan'ny CES intsony ny filohan'ny HCC ary tsy mpikambana raikitra intsony ihany koa. Manendry solotena tsirairay avy mpikambana ao amin'ny CES ireo vondrona 10 nanosy ny sordalana. Nasiana administrateur civil iray. Izy ireo efa mpikirakira fifidianana ary manantraikeva ao anatin'ny CES vaovao. Ary nasiana mpampianatra mpikaroka iray. Voalaza amin'ny volavolan-dalàna vaovao feny CES fa tsy azo aprafesina amin'ny asa hafa intsony ny asan'ny CES. Rehefa avy nolan'iny CT dia andalo diny amin'ny parlement eo anivon'ny CST ity volavolan-dalàna ity. Ara teknika mbola tsy tara ary mbola azo atao io Ramatoa ary Somalala Patricia, sekretera général ny KMF CNOE, fanabeazana olom-pirenena ny manatanteraka fifidianana filoham-pirenena fiodinana voaloha sy faharoa mialohan'ny faran'ity taona 2024 ity. No mafisin'ny KMF CNOE fa ny fifidianana ihany no vahaolana ahafahana mivoaka ny krizy ary manana andraikitra lehibe amin'ny fahavitana izany ny mpanao politika. Ny fanatanterahana ny fifidianana io raha ara teknika no resahantsika dia azo atao manatanteraka n'izany alohan'ny faran'ny taona ka raha ampifandraisina amin'ny zavatra voalazanao tao hoe manahoana ny hevitray manoloana izay fanamparany ny vondrona iraisam-pirenena izay dia manohy sy manamafy hatrany izao hoe mbola azo atao mbola tsy taritsika raha anatanteraka fifidianana alohan'ny faran'ny taona fa izany anefany dia miakina ihany koa amin'ny finiavana ara-politika andreo mpanao politika rehetra eto amin'ny firenentsika. Mandray anjara feno amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena momba fifidianana ny KMF CNOE ary fanajiajiana izay notanterahana tamin'ny faritra rehetra eto amin'ny nosy na tsapana fa ny olom-pirenena dia vonona hifidy. Dia ny olona rehetra vonona hiroso amin'izay hoe fandraisana anjara amin'ny fifidianana izay amin'ny fanatanterahana ny adidiny sy ny andraiky no an'ny tanindrazana ka ngamba tsy hitana hoe inona no mety ho sakana raha amin'ny lafiny hoe fahavonona ny olom-pirenena sy ny sisa no resahana satria anisan'ny entaninay ny olona rehetra ny anara-maso ny anarany ao anatin'ny lisy mpifidianana ny soratra ihany koa raha mbola tsy voasoratra ao anatin'izany lisitra izany dia amin'ny ankapobeny alohany hita hoe vonona daholo ikabeazana ny olom-pirenena rehetra izay nentanina sy natonina. Mikasika ny CES dia nambarany sekretera général ny KMF CNOE fa manohana ny tokony antsiana ny fitsarana manokana amin'ny sahanan'ny fifidianana izy ireo. Saingy heveriny KMF CNOE fa mametraka ihany amin'ny fisiana olona avy amin'ny vondrona 10 mpanao sonia sordalana izay mpanao politika izy ireo. Apetraky ny KMF CNOE ihany koa fa tokony halalaka ary hapiatra ary handray fanapa-kevitra miainga amin'ny lalàna velona eto amin'ny firenena mikambana ao anatin'ny CES vaovao. 17 ireo olona nahazo fampitsorakeloka nangatahana tafiditra tamin'ity lisitra vaovao navoaka ny voamera manokana amin'ny sahanan'ny fampitsorakeloka ity. Anisan'ny tafiditra ao anatin'izany ireo zandary sy miaramila tafiditra amin'ny raharaha FIGN izay nitranga ny 20 Mey 2024 ary ny raharaha Bani izay nitranga ny 17 Novambra 2024. Ho an'ny raharaha FIGN dia 17 nahazo ny fampitsorakeloka, anisan'izany Andrianjafy Raymond, Fikisi Lidji, Tombo Jean Claudio, Ratovarso André Nirine, Andriamamonjy Alain, Rambatsy José, Ralson Irlive ary Rakoto Vahoaka John. Ho an'ny raharaha Bani indray dia 12 ireo nahazo fampitsorakeloka ka tafiditra ao anatin'izany ny général Noël Rakoto Nandrazana, ny général Raoel Jean Hernienne, colonel Tout Vincent, colonel Ramil John Luc André, ny colonel Ravova. No maria amin'ny filohan'ny fikambanana mahery fon'ny firenena 2024 izay anisan'ny nangataka ny fampitsorakeloka fa mbola misy olona 4 nahazo fampitsorakeloka amin'ny raharaha Bani na FIGN kanefa mbola voatazona ponja noho ny raharaha hafa. Saingy raha ny tena marina misy raharaha anankiroa zany mahakasika ny aferana Bani misy fandritra zany eo an'ireo. Ohatra ny eo amin'ny Bani izao misy voaray amin'ny resaka Bani ny général Raoel nefa koa mbola ao anatin'le 7 février
dia resaka bani zany aloha no ahafahany zay raha hoe fa ny resaka 7 février mbola mitazona azy zany any am-ponjy. dia ohatra zay koa fikisy lidia izy indray vao afaka amin'ny raharaha ny fizenina fa ny raharaha 7 février mbola mitazona azy. Anisany mbola tsy nahazo famitsoran-keloka noho ny raharaha 7 febroary ihany koa ny colonel Jadfar sy rahalahy mihoatra ny avy amin'ny fikambanana mahery fony firenena 9 izay manamafy ny tokony hamoahana ny gadra politika rehetra. Tsy tombotsoan'ny firenena zany ty fitazomana an'ireo olon'ireo fa fitoninana dia diavintsika amin'izao fotoana izao ka tsara raha isin'izay fitonina izay dia ahafahanareo ary reo dia mariaka eto fa mpikamana ara-dalàna atao anatin'ilay fikamanana mahery fony ny firenena 9 dia manateny izay fa ho raisiny atao amin'ny fitsarana izay voalaza amin'ny fahidoloty io fitonina io ka tsy mino izay fa tsy aharitra. Tsy anisany nahazo famitsoran-keloka ny lieutenant colonel Charles Andrena Soavina sy ny colonel Koutita Solan izay samy tafiditra amin'ny raharaha-bania. Araka ny fanazavana dia tsy anisany nametraka fangatahana izy ireo. Ankoatra ireo 7 nahazo famitsoran-keloka nangatahana ireo dia miaramila sy mpanao politika 3 nahazo famitsoran-keloka azo avy hatrany tsy mila fangatahana dia ny colonel Sabotsy Victor sy ny colonel Variera Richard izay samy tafiditra tamin'ny raharaha 20 ary andriamatoa Petra Koutiniaina izay voasazy ny fitsarana ny taona 20 Akoveta misa 20 no zarain'ireo mpitarika ny antoko MTS na ny malagasy tonga saina ny faran'ny herinandro ity ho an'ireo olona sahirana mivelona amin'ny asa fanasandamba atao amin'ny boriboritany voalohany sy fahaenina eto Antananarivo. Hetsika izay entina indrindra na maivanana ny asa sahan'ireo olona sahirana ireo hoy Andriamatoa Ratsimandry sy Arthur izay mpitarika ity antoko ity. Fampiasan-tanana sy fanampiana ireo vahoaka sahirana tao anaty fikevitra lorena amin'ny MTS raha teo moa zany dia tsara koa zany mba aseho ny vahoaka foana zany ndraika vahoaka sahirana zany fa misy roy mampiray ny atao hoe ny antoko zay afaka manao hetsika amin'ny vahoaka dia na ininina zany ataontsika hoe fahasahiranana na hoe fikaonan-doha atao mpanao politika zany mba manana olana zay misy atao firenena dia tsy adino ny vahoaka fa tsy maintsy jereo nakaiky foana ary zavatra zay zany mitondra ny ataontsika hoe confiance amin'ny vahoaka zany ho antoko zay manao afaka manao hetsika ohatra zao. Raha mahakasika kosa ny fifidianana sy ny fianakaviam-be resa-pirenena dia manana ny fomba fijeriny koa ireo mpikambana amin'ity antoko ity. Ny farantenana iny moa zany dia araka ny efa tenenina tary am-boalohany ihany dia hoe ny amahana ny olana zany zay misy atao firenena dia ny hoe mba ahafahana miroso amin'ny élection satria efa hita fa efa taona mihitsy zao efa taona lasa zay no jaly ny vahoaka tsy mbola misy vahaolana hita rehefa fantara fa hoe eo amin'ny firosoana amin'ny fifidianana no vahaolana andrasan'ny mieritreritra mihitsy zany mba azahoana ny fiandrianam-pirenena maneho-tena mba ahafahana miasa araky ny sala amin'ny firenena maloso rehetrarehetra reny zany. Marihana fa mitaka hatrany ny fanatanterahana ny fifidianana amin'ny filoham-pirenena aingana amin'ity taona ity ny malagasy tonga saina. Raha mbola natory ireo tompontrano tao amin'ity trano iray tetsy amin'ny fokontany Ambatoroka no naheno setroka ary nahita fandrehatra ny trano. Tokony ho tamin'ny 12 sasany alina no nitranga ny loza ary avy amin'ny rihana ambanin'ny trano raha ny filazan'ireo fianakaviana no nitrangan'ny afo. Avy hatrany dia nahazo ny trano iray manontolo ny lelafo ary tafiakatra hatrany ambony rihana. Olona 7 no tao amin'io trano io nandritrizay fotoana izay ka mpianaka 2 izay tao ambony rihana no namony ainy vokatry izany loza izany. Tamin'ny 12 sasany alina dia tena nombony ilay afo avy aty ambany ny afo niakatra. Tsy fantatra hoe nakosehokoa na inona no tena fa premier constatation ny polisy tonga teo dia kosehokoa fa mbola tsy fantatra ny tena natonga anazy. Misy tena foy dia nentina tsisy azo resina. Zareo no matoro ao ambony rihana ao dia efa miakatra be ilay setroka dia izay ny famono, niezaka ny famono izy teo ihany.
tsy tratrany simbotra angamba. Tsy nisy azo noraisina intsony ireo entana tao amin'ity tokantrano ity, eny hatramin'ny fiara izay tao anaty garazy dia tsy afaka natao na inona intsony. Niezaka ny antson'ny mpamonjy vonan-tariby efa ho inefatra ho ireo fianakaviana, saingy tamin'ny 3 maraina ireo mpamonjy vona vao tonga teny an-toerana. Efa miroso ankehitriny ny fanadihadiana rehetra mety ho antony ny trangan'izany afo izay namozana ny olona izany. Anisan'ny sehatra mahaliana ny olona maro ny asa fikarakarana ny endrika sy ny tarehy ary ny bika ihany koa ary fanaovana taovolo. Raha ho an'ny CFPC mendrika izay etsy 67 hectara dia mbola malalaka ny tsena araka ny Ambanindramatoa Stevenson Yanta izay mitantana izany toeram-pihafanana izany sady fanaovana tarehy sy volo. Ity fitoerana ity izay miavaka amin'ny kalitaon'ny fampianarana omeny. CFPC mendrika na Centre de formation professionnelle de coiffure et d'esthétique mendrika 67 hectara akaikin'ny Komo fasin'ny Kara Maria Manjaka dia toeram-pampianarana taovolo sy fikojakojana ny tarehy. Ny asa ataonay eto dia mizara roa miavaka tsara. Voalohany dia ny fampianarana volo sy ny fikojakojana ny tarehy, ary faharoa dia toerana iray ahafahanao mikarakara ny volonao ary mikarakara ihany koa ny bika aman'endrikao. Ny mampiavaka ny CFPC mendrika dia ao anatin'ny fotoana fohy ny mpianatra dia vetivety mahay zavatra, ary izany dia ny pratika no toerana be indrindra ao anatin'ny fampianarana. Tsy ambanin-javatra koa nefa ny teoria, satria ny teoria no fotoana iray ifandraisan'ny mpampianatra sy ny mpianatra mivantana kokoa. Ato amin'ny CFPC mendrika dia tsy miantoka na inona ny mpianatra fa ny CFPC no miantoka izany manontolo ny fitaovana sy ny produit izany. Ao ihany koa ny fanomeny fahafa-po ireo mpanjifa. Never put my love out on the line. Never said yes to the right guy. Never had trouble getting what I want. But when it comes to you, I'm never good enough. When I don't. Mahatonga ana hisafidy hanao volo sy tarehy ato amin'ny CFPC mendrika 67 zany dia mahafapo ana ny fomba fandraisan'ny zareo sy ny fikarakarany zareo volo sy ny tarehy. Dia zareo koa mandray ana amin'ny fotoana izay mampalalaka ana rehetra. Dia zareo koa manao facilité de paiement. Ho an'ireo mpianatra izay mianatra ao moa dia maro rehefa nahazo tombontsoa tamin'izany fitoerana izany. Ny antony safidianako ny CFPC mendrika zany dia nisy namako nianatra tato taloha dia hitako hoe nahay be izy dia nanapa-kevitra nankaty dia nianatra nandritra ny teo amin'ny 2 volana teo na 2 volana sy tapany teo dia tena hita ny vokatra hoe tena marina le izy hoe misy teoria misy pratika fa tena tonga dia miasa zany ianao ao anatin'le izy. Dia faharoa manarakarak'izay koa misy facilité de paiement zany mandritra ny fampianarana. Raha ohatra zany mbola tsy operan-tananao ny vola dia afaka miandry kely nefa ny fampianarana mitohy foana fa tsy mijanona akory. Dia fahatelo manarakarak'izay dia ny fifandraisana eo amin'ny mpianatra sy mpampianatra zany tena mety tsara, tsy dia misy elanelana be voara-maso tsara ny mpianatra rehefa mianatra, ary isaky ny hariva ianao dia tena misy zava-baovao foana entinao mody any an-trano fa tsy maty antoka ny ray andro andehananao aty. Araka nambaran'ny fotom-pitandraikitra voalohany amin'ny CFPC mendrika ihany dia efa misokatra isan'andro ny fisoratana anarana eny an-toerana fa ny 5 sy ny 20 aogositra fa izao kosa ny fidirany ny andiany manaraka. Rehefa voatendry herintaona ao amin'ny fiangonana iray ireo mpitandrina FJKM dia raisy tanana amin'izany ny fandraisan-tanana izay mitovy amin'ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny mpitondra fiangonana. Ny mpitandrina Rasofimanana Hamamtaina no voatendry ny sondamparitany Arivo Avaradrano hitondra ny fiangonana FJKM Ambatofotsy Avaradrano. Fotoan-dehibe ny alateno izany nentina nankalazana izany nitarika ny fanampapavahana ny président synodaly ny torinteny kosa ny doyen ny faculté de théologie Matonakanga. Misaotra ny tompo izahay ny amin'ity fotoana ity izay tanteraka dia raha tsy haivona tsotra fotsiny ngamba ny folo taona dia ny hoe misy ny antso, misy ny tanan'Andriamanitra, misy ny fitantanana izay asehony sy tondrana eo amin'ny fiainana. Zava-dehibe ho anay ny amin'izay fanefeny sy ny fanomanany amin'ny zavatra rehetra, fa izay folo taona izay dia nahitana karazany sehatra ary fanompoana izay nanefy anay ka hiatrehany indray ny folo taona manaraka.
Anjara ny sinodam-paharitany moa hoy ity andro ity fa mbola isany koa ny fotoana anjara ny hireny fiangonana sy ny zanakam-pelezana avy eo amin'izay fiangonana fizika Ambato Fotsy Avaradrano izay ao anatin'izay no mbola isany koa ny fitokanana ny zava-bita. Fa azo lazaina ho isan'ireo sampana efa hanahatra ela tokoa ny sampana tanora kristiana nivon'ny fitsika Ankadikely satria efa ny taona 2017 no niorenana izany hoe feno 5 taona izy amin'ity taona ity. Marobe ireo mpikambana efa nandalo tao hatramin'izay hotsangambaton'izao fankalazana izao dia nanolotra fitaovana informatika ho an'ny fiangonana ny STK Ankadikely nahitana kamera iray sy televiziona iray sy solosaina izany. Izany natao moa dia mba ahafahana manaraka hatsaratsara koa ny fanompam-pivavahana ao anatin'ny fiangonana sy hanampiana amin'ny fampianaram-pinoana. Ny filohan'ny STK sinodam-paharitany Hery Avaradrano ny mpitandrana Rakotodrana Lazasoa sy ny birao namany moa no nitarika ny fanokanana ny takela-bato. Andro lehibe amin'ny sampana tanora kristiana eto amin'ny fitandremana Ankadikely satria andro anankiray izay ankalazanay ny taona ny simizana STK izany teto amin'ny STKM Ankadikely. Noho izany dia manolotra tsangam-bato izahay ho an'ny fiangonana dia ny tsangam-bato atolotra ny fanamariana izany vanim-potoana izany dia kamera anankiray écran anankitelo dia miaraka amin'ny ordinateur complet entina hampandehanana izany fitaovana izany. Inona no atao fitaovana informatika ilay izy satria manaraka ny toetrandro sy ny rivotra iainana indrindra koa amin'ny lafiny filezana ny tanora dia noverinay mifampandraika amin'izany rehetra izany ilay fitaovana atolotra iny. Mariana fa ny STK ao amin'ny fitsika Ankadikely no solotena ny STK sinodam-paharitany Hery Avaradrano amin'ny fifanan-kira mandritra ny feonambe nasional izay tanterahana ny Toliara amin'ny volana septambra ho avy izao. Ny fiangonana Fahateram-bavao ao amin'ny Kristy eo ampitan'ny magasin Madinox eo amin'ny lalam-bavao mampitoy ireo point Akazomanga sy ny Komba 67 hectare dia faly manolotra ho amponina Antananarivo sy ny manodidina 3 andro ny fanafahana sy ny fitahian'Andriamanitra. 3 andro ny fanafahana sy ny fitahian'Andriamanitra. Fotoana miavaka izay nanetsehan'Andriamanitra ny tenanay satria tena tery ny tompo hitondra famonjena, hitondra fanafahana ho amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Izany dia ho tanterahana ny zoma fa 7 volana aogositra ho avy izao, ny sabotsy fa 10 volana aogositra ho avy izao, ary ny lahady fa 12 volana aogositra ho avy izao. Samy manomboka amin'ny 2 tolakandro ny zoma sy ny sabotsy. Lahady kosa dia isy ny fitombavaka maraina amin'ny 7 ora ary ny famaranana lehibe amin'ny 2 tolakandro. Izany fotoana izany dia iarahanao amin'ny tenako ny pasteur Tojorany Avaromanana ary nisan'ny miavaka amin'ny fotoana io ihany koa ny fanotrona ny pasteur Adolphe Randriana Evravelona avy amin'ny fiangonana Refy Androndrakely izay mpanompon'Andriamanitra men'Andriamanitra fahasoavana manokana ho amin'izany vavaka fanafahana izany. Noho izany indrindra manasanao tongava maro. Raha misy aretina sitrapanafody, raha misy fitsotonganana teo amin'ny fiainanao na teo amin'ny asanao, tongava fa anjaranao zao. Io le fotoana no manin'Andriamanitra hitahina, amonjena ary anandratana ny fiainanao. Averika amin'ny toerana ao amin'ny fiangonana Fahateram-bavao ao amin'ny Kristy eo ampitan'ny magasin Madinox. Raha avy any amin'ny Komma 67 hectare ianao na avy eo amin'ny parkina 67 hectare dia mizotra amin'ny lalam-bavao Boulevard de l'Europe ho any Akazomanga iny. Rehefa mandeha sabo 200 metatra ianao dia mahita ny magasin Madinox. Eo ampitan'io magasin io misy ny toeram-pivavahana. Raha avy any amin'ny rond-point Akazomanga ianao dia mizotra ary tsy mijanona raha tsy tonga eo amin'ny magasin Madinox. Eo ampitan'io magasin io misy ny toeram-pivavahana Fahateram-bavao ao amin'ny Kristy. Tsarovy fa izy foana ireo mpandray olona eo am-bavady mandritra an'ireo 3 andro mifanesy ireo. Noho izany tongava maro etamin'ny havana sy ny manodidina fa anjaranao zao. Hipika tanteraka ny Coliseum Matsonjombe lany avokoa ny tapakila 4 izay natonta atao anatin'ny hetsika rodorodo-piderana sy fitoriana maimaimpoana izay nikarakarain'ny fiangonana FJK Mazoa fanantenana Ambohipo. Tratra ny tanjona ary mihoatra lavitra noho ny eritreretina tany am-piandohana izany hoy ireo mpikarakara.
fampisehoana na ny rodorodo mpiderana sy rodorodo mpitorina zay tanterahana androany a dia tena hiderana sakalazana n'Andriamanitra mihitsy fa mihoatra noho izay netreretina aza no tratra amin'izay tanjona lefa napetraka tany am-boalohany. Ny hoe tanjona napetraka tany am-boalohany dia ny hoe mba handrenesan'ny olona ny filazantsara ny Jesosy Kristy ary andraisan'ny olona koa ny Jesosy Kristy ho tombo fipamonjy azy. Fa rehefa mandeha ny fitoriana hatramin'ny maraina ka hatramin'izao tsika miresaka izao dia tena hita mihitsy ny olona mandray amin'ny fifaliana, izany hoe vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompo izany. Tao anatin'ny fifaliana sy ny ara-voana tanteraka no nandraisan'ireo tonga teto amin'ny Coliseo Matsunzombe ny fitoriana Ankira izay nataony Rija Rasondribe sy ny tariny. No vetsoany ity artista ity teto na ny hira teo aloha izay nahafantarana azy na ny hira vaovao izay efa ambavany rehetra sahady amin'izao fotoana izao. Ny volana Aogositra dia natokany fiangonana FJKM Ambohipo ho rodorodo-pitoriana ary misy hatrany hetsika izay omanin'ny fiangonana. Manomboka rahampitso amin'ny lapan'ny tanora sy ny fanatanjahantena Masina ary dia isy ny seminaire avonjeo ny fianakaviana. Hetsika izay nomarian'ny tompon'andraikitra fa hitohy mandritra ny 2 herinandro ary hanasana ny rehetra. Aorianan'izay dia isy ny misionaire koreana Atatsimo hanao conférence ho an'ny tanora ao amin'ny zoara fanantenana Ambohipo ihany. Isy avy eo ny mpitory filazantsara Ankira koreana ihany izay ho avy eto Madagasikara ary araka amin'ny fiangonana. Hanao seho fiderana amin'ny lapan'ny tanora sy ny fanatanjahantena ihany izy ireo amin'ny Asabotsy 4 Aogositra ho avy izao. Io maraina io no notanterahana tetsy amin'ny tokotany malalaky ny bureau foibe ny fiangonana Apokalipsy tetsy Ambodinisotry ilay conférence efa lehibe fanazavana ny baiboly ary matematika, fizika ary siantifika izay notanterahany pasteur Mayol. Olona manodidina ny arivo avy amin'ny fiangonana maro samihafa no holiana ka tonga nanatrika izany. Fantatra fa mbola hiverina ity conférence ity ny alarobia alakamisy azoma ho avy izao manomboka amin'ny 9:00 ho an'ireo izay tsy afaka tamin'ny androany. Raha araka nambaran'ity mpitandrina ity dia afaka manatrika izany avokoa ny olona rehetra tsy akanavaka. Omaly kosa hanoho nanatanterahany fiangonana Apokalipsy Ambohitra Manjaka fitaom-pivavahana teny an-toerana ho fitokanana ireo diakona 530 mianadahy izay hanampy amin'ny fitantanana fiangonana Ambohitra Manjaka. Tonga nanotrina izany teny an-toerana ihany koa ny délégation avy amin'ny bureau foibe notarian'ny filoha régionaly loholona Rafanomezantsoa Norbert sy ny mpitandrina Maminirina Fidèle niaraka tamin'ireo mpino marobe. Taona 2024 ity no mankalaza ny 20 taona nampitandrina azy ny pasteur Razafimahatratra Alphonse Mivady ny FJKM Manosy Avaratra amin'ny sonam-paritany Avaradrano moa no entiny amin'izao fotoana izao. Tamin'ny taona 2010 izy no nivoaka tao amin'ny toeram-panomanana ho mpitandrina nitarika ny fanampam-pavahana ary ny birao nisy nodam-paritany sy ny firalain'ny mpitandrina tamin'ny alakamisy. Nitory teny kosa ny président synodaly. Marobe ireo tonga nanatrika ity fotoan-dehibe ity. Teo ireo solon-tendram-panjakana isan'ireny bentanana Sapotsynamena, ireo katekista sy ny mpitandrina. Nandritra ity fotoana ity ihany koa dia nisy ny fanaovana jery-todika ny lasa tamin'izany no nanambaran'ny solon-tenan'ny fiangonana fa marobe tokoa ny asa fampandrosoana vita nandritra ny nateo atoerana ny mpitandrina. Tanteraka somatsara ny fankalazana ny 20 taona ny nitondrany mpitandrina Razafimahatratra Alphonse Menakafo teto amin'ny fiangonana FJKM Manosy Avaratra. Zay maro ny hetsika izay nokarakarain'ny ezaka 20 taona nampitandrina azy ka mbola misy ny hetsika izay rahantsika zanak'ampelezana ny namana ny tapaka ny olo-pantatra rehetra ko manasantsika ary amin'ny 7 ny volana septambra zao eny amin'ny Camélia zay misy ny hetsika fiaraha-misakafo lehibe zay ataontsika
ary ny famaranana zay raha antsika menakavy ihany koa dia amin'ny fahavalon'ny volana desambra zay famaranana zay anolorantsika n'lay fanomezana lehibe omentsika ny mpitandrina zay na efa be teto amin'ny fiangonana. Aza adinitsika ara fa itsika rehetra eto amin'ny fiangonana ny zanakam-pilezana ny fiangonana reniny dia amin'izay 20 desambra zay anolotra n'lay fanomezana lehibe ho an'ny mpitandrina dia ny fiarakodia nefa ny fanarahantsika ka dia ho atolotritsika miaraka zay amin'ireo zay niarana vita rehetra teto amin'ny fiangonana. Ivy ny fankalazana ity natao ity fa mbola mitoy ny ezaka sy ny hetsika ny fanomezana atolotry ny fiangonana mpitandrina moa dia fiaraka isy ny fiara-misakafo izay ho karakaraina amin'ny 20 septambra ho avy izao. Ny famarahana kosa dia amin'ny alahady 20 desambra. Fotoana lehibe ho an'ny fiangonana iraka hamitory filazantsara ny androandroany satria dia fotoana nanokanana ireo diakona andiany voalohany misy 120. Nitarika ny fotoana ny mpitandrina Presley Ratoarvelo mivady. Ny zavatra nitanterahana androany moa zany izay moa tao anatin'ny fikarakarana ny hetsika nandritra ny ray volana teo hoe lovanao ny fandresena dia androany zany famaranana niny karazana ohatrany hoe seminaire ihany le izy dia androany ihany koa nisy ny fanokanana ny diakona izay anisan'ny iara-iazakazaka amin'ny fanompona ny asan'Andriamanitra izany. Araka nambaran'ny pasteur Gloria Ratoarvelo dia misy ny hetsika lehibe izay tanterahan'izy ireo fanampiana ny fampilezana ny filazantsara any amin'iny faritra vakina karatra iny izay tanterahan'ny fiangonana iraka mitory ny filazantsara.